Manao an'le massage ny omby io anao ka miteny io le ino mpanao massage massage nomby ny mazatra azy fa olona anao atao massage tapaka ela atolana tokony toy vao mahitafa ya ka relaxant le massage fa tsy mampitohy tapaka iny aka izy mafy be am'le ozatry ny omboko fa tsy ohatsony le olona reo tompoko ohatrany efa ravarava le trano io satria na le soratra ary mikatona daholo miakavanana izy amin'ny makany iny misy tany Kobe fa maty Kobe nakaiza le olona teo sisy tantara miara-maty tamin'ny Kobe Bryant izy moa le nijery tamin'ny roplan efa talohan'ny nafatany Kobe basket nefa tsy teo toeran'io ka tsy ino moa lahy teny vian-resaky fa ty resaky hoe voliavitra ty biribe zany fambolena azo atao rehefa anao voliavitra ary ny tena tsara hoa de manimboly zavatra légumineuse zay tsy mitovy am'le nambolena teo misy tondra azota ho an-tany izy eo azoty iny vavala aloha ny saké alcool fa ny bergerie hafa ny anarana ay tsy mitovy saké alcool fa ty bière japonaise ve saké toka ny saké alcool de riz fa ina le lombolombony saké andraso le antaniko an'le mahazy le anaran'le bière fa hafa misy ny anaran'le bière ka ino bière de riz le ty hafa misy ny anarana tero ary hoe fantanina andraso antanina am'le le olona fantaniko apetraka Francis zany tsika atao amin'ny Google misy fitaka ve maimboampy teto an-tanàna mahakasika ny fampiasana ny zezika bazar tsy misy fitaka fa tena zava-misy marina dia tsy nambara satria tena mampiakatra ny vokatra tokoa ny zezy bazaha misy karazany roa izy iny urée iny le zavatra mipoaka tany Beyrouth iny le hoe nitrate d'ammonium ka rehefa izy manko nitrate zay izy N azota ny N azota izy natrium manko ny azota natrium izy amin'ny teny latine raha pitsindraisantsika vao afaka miona za efa malahelo vetivety izy zany sa zatory any tsy maninona ka fa matorany toko tamin'ny miaraka amin'ny akoho zany ianao tena tsy mety amiko zany ka tositosihany avy ety amin'ny akoho fa tsy aloha mitady vikafa tsy misy maharatsy ny elanelana afaka mifandray tsy tapaka amin'ireo olo tianao foana ianao satria isaka mividy hoana milina iray dia mahazo hoana night cadeau azona antso hatramin'ny 9 minitra sy na SMS fitopolo sy na 20 méga tsindrio ary ny 444 étoile 1 étoile 2 amin'ny vidiny arivo ariary tolotra manakely hatramin'ny 20 aogositra 24 Orange. Vavao ny taona, vavao ihany koa ny vokatra atolotra kiraro skapa aigle d'or noforon'ny Eva styliste feno talenta kiraro skapa manaraka ny toetrandro miavaka ao tsara ohatranao ihany na ny vavy na ny lahy na ny lehibe na ny ankizy dia samy manana ny stylany tonga avaingana eny magasin aigle d'or rehetra raha te ho gasy stylé ianao aigle d'or miaraka amiko isanandro arovo ny tenanao arovo ny afo ireto misy fepetra vitsivitsy afahana misoroka ny coronavirus voalohany indrindra manasa tanana na matetika amin'ny savony sy ny rano rehefa mievina ianao na mikohaka dia tapenao amin'ny lanti-tsandry ny vava sy ny orona dia atao fahazarana ny tsy mandrora na mandreoaka amin'ny tany eo ihany koa ny hoe atao fahazarana ny tsy mifandray tanana rehefa mifampiarahaba atao ihany koa ny elanelana raha metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra atao fahazarana ny tsy misikotra orona na mikosoka maso na koa mikosoka ny vava amin'ny tanana raha mila torohevitra ara-pahasalamana ianao na misy tranga mampiayay dia antsoina larina tarby mamaipona 710 amby na 910 mirarosoa tomboko lahy sy tomboko vavy noho ny amiana sy noho ny tsy feteza ny fifandraisana izao isika vao afaka hanaraka ny vaovao ny RDJ alakamisy fahaeniny volana aogositra taona 2020 miaravatsika tompoko ary manasantsika raha teo hanaraka tamin'ny farany fotoana ny vaovao
Araka ny antotanisa izay navoaka ny CCO Ivato omaly alarobia 5 volana aogositra dia natatra 4 ireo olona namono ainy ka teto Analamanga ny telo tamin'izany. Natratra 2,700 kosa ireo sitana somatsara ka 3,700 amin'ireo dia aveto Analamanga ary ny 4,700 sitana tany an-taniny avokoa. Fa ny 420 kosa tamin'ireo zany dia nivoaka ny hopitaly. Ny isa 7,700 kosa ny tranga vaovao ka mbola Analamanga ihany no mitarika ao anatin'izay antotanisa izay satria 2,700 no isa ny tranga vaovao teto Analamanga. Izao ary ny antsipirian'ireo antotanisa ireo. Sitana 2,700 Analamanga tany an-trano 4,700. Analamanga nivoaka ny hopitaly 420 vakinankaratra 7 Otomatsiatra 2 Atsimo Andrefana iray ny tany Aloatra Mangoro 430 Analanjorofo 4 Diana iray Boeny 520 Sofia 10 ary Antsinanana iray. Ny tranga vaovao kosa dia mitotaly 7,700 ranomaly ka tranga vaovao teto Analamanga 2,700 vakinankaratra iray Analanjorofo iray Sava 4 zany hoe tao Sambavy io Iboeny 13 zany hoe tao Majanga sy Marovoa io ary Matsiatra ambony 520 Anosy iray Atsimo Atsinanana iray Atsimo Andrefana Siny ny namony any kosa dia 4 Analamanga ny 3 ary Boeny ny iray. Nisy ny filan-kevitry ny ministra tarihan ny président de république ka natao tamin'ny alalan'ny visioconférence izany omaly 5 volana aogositra. Nahitana ny premier ministre sy ireo ministra isan'ny tokony ity filan-kevitry ministra ity. Voalazary fa dia nomena fanalefahana hetra atao manokana mihitsy ny fanafarana ny fampidirana entana hoentina miady amin'ny COVID-19. Izany dia entana izay tonga avy any ivelany toy ny hoe concentrateur d'oxygène, ny respirateur, ny kit de prélèvement, eo ihany koa ny kit de laboratoire ary ny fitaovana fiarovana isan-karazany. Nanaovana fampahafantarana ihany koa nandritra ny filan-kevitry ny ministra omaly ny atao hoe vatsy tsinjo andiany faharoa. Nanome toromarika ny président de république ny hanamafisana ny lamina atao amin'ny fizarana ity vatsy tsinjo andiany faharoa ity hoentina miatrika ny valana retina ary izany dia manerana ny district 13 manerana ny Madagasikara miampy Antananarivo renivohitra, Atsimondrano, Avaratrano ary Ambohidratrimo. Ireo district izay tena ianjadiny ny fahasahiranana enjana noho ny fianaka ny valana retina dia voakasiky ny fanampiana sy ny fandaminana. Ijeriny tena zava-misy ireo ministra rehetra ao anatin'ny gouvernement sy ireo mpiara-miasa amin'izy ireo isan'ny tokony avy ary hanampy handrindra miaraka amin'ireo tompon'andraikitra any fotony mba hisiny ny fizarana marina ary tena hiatrikaika any amin'ireo mila azy tokoa ny fanampiana atolotra ny fanjakana dia vola hatrany amin'ny 2,70 miliara ariary no ampiasaina amin'ity vatsy tsinjo andiany faharoa ity. Fa mbola toromarika nandritra ny filan-kevitry ny ministra omaly ihany no nahalalana fa ireo loham-pianakaviana no tokony mandeha maka ny fanampiana mba hanamarinana fa hisatrokan-trano tokoa ny fizarana ary tsy maintsy miaraka amin'ny carnet pompitany nanaovana didy hatrizay izy ireo mba hanarahana tsara ny fahazoan'izy ireo ny fanampiana. Apetraka ihany koa ny toromarika hanatsarana ny fomba fitantanana eny anivon'ny fokotany ka tokony atao ara-dalàna izany miaraka amin'ny paikady fizarana fanampiana vatsindro dia hiteo ny registre vaovao, ny boky vaovao ampiasaina eny anivon'ny fokotany izay tsara kokoa hoy ny filan-kevitry ny ministra raha atao arakady mirindra. Ny filan-kevitry ny ministra dia nankatoa fanendrena mpiasa-mpanjakana ambony miisa 7 araky ny tolo-kevitry ny ministra ny toe-karena sy ny fitatanam-bola. Araky ny tolo-kevitry ny ministra ny atany ny fitsinjaram-pahefana kosa dia ny général Ramiaramanana Joseph dia voatendry ho gouverneur ny faritra Bongolava. Io filan-kevitry ny ministra omaly ihany koa dia nankatoa fanafoanana didy
fanjakana izay araky ny tolokevitra ny ministra ny toe-karena sy fitantanam-bola dia nofoanana ny didim-panjakana manendry ny taleparitra izay manao ny asany hoe contrôle financier ao farafangana fatra atimo atsinanana. Nanomboka kosa tamin'ny nomaly 5 volana aogosto iny teo amin'ny Kianja Maitso commune Alasora ny fizarana vatsy social bahoaka ho an'ny district Navaradrano ary teny antoerana ny président République Rajoelina sy ny vadiny Mialy Rajoelina ary iny no andro voalohany nanaovana izany. Nifampiresaka mivantana tamin'ireo olona tonga teny antoerana ny président République ary dia naneo ny ihany ponina fa tena tsy tomombana mihitsy ny fizarana ity raha ty ary zay no mampimenomenina azy ireo. Nanamafy ny président République tamin'io resaka io fa hahazo ny social bahoaka ny tokatrano sahirana rehetra tsy akanavaka ary maro tamin'ireo zay nitondra karapoky tany ara-dalàna nefa no tsy anisan'ireo voasoratra anarana akory ka zay no natonga ny vahaolana nentin'ny président République. Fanombohana ihany iny androany iny ho izy fa dia mbola mito mandritra ny 5 andro manaraka ny pitsinjarana mba hazahoany tsirairay ny anjarany ary nanome baiko ihany koa ny président République mba isin'ny lamo napetraka miaraka amin'ny chef-tokotany. Nandritra iny andro voalohany teny Alasora iny dia tokatrano misy 10 aloha rehefa nahazo ny social bahoaka ao anatin'izany district Navaradrano izany. 7 isan'andro kosa no ahazo ny anjarany manerana an'Antananarivo. Fa namory ny chef-tokotany manerana ny boriboritany enina eto andrenivohitra ny ben'ny tanàna sy ny gouvernora ny faritra eto Analamanga. Mikasika ny etika social bahoaka no nasiana fanazavana tamin'izany ary dia niatrika izany ny lehibean'ny district sy ireo délégué. Nampitaina tamin'izy ireo ny toromarika sy ny afatry ny président République ao anatin'izao fiadina amin'ny valanaretina coronavirus izao ary eo ny etika social bahoaka. Mila mipaka any amin'ny tena sahirana ny fizarana ny vatitsinjo zay ny afatry ny ben'ny tanàna sy ny gouverneur ary ireo zay efa nahazo tosika fameno dia tsy mahazo vatitsinjo intsony. No amafisina fa hoentitra ny fitonam-panjakana amin'ny fanasaziana ny famaizana ireo tratra manao ny tsy fanarahan-dalàna ary andraisana fepetra manokana ihany koa ireo mamboly korotana. Ary farany ho fanohizana ny asa ara-sosialy efa nanomboka tamin'ny taona 2012 ny sin'ny ozina Star tao Ambatolampy tao dia nanolotra fitaovana fitiliana TDR ho an'ny commune Ambatolampy ny Star. Mandray ny andraiky ny avy hatrany Star ho fanohanana ny commune Ambatolampy amin'izao vanim-potoana ny amiana ara-pahasalamana izao na dia hoe mikatona mandritra ny fotoana voafetra aza ny ozina ao an-toerana. Izany fitaovam-pitiliana izany dia misy 100 araky ny fanazavana ary izany dia ho fanohanana tanteraka ny commune ao Ambatolampy ao. Ny fampisaotra moa na ny commune na ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny Star nandritra ny fotoana nanaovana izany tamin'ny 7 volana aogositra lasa teo. Ny farana atreo indray ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RDG. Ny fotoana isika manaraka toy mahazatra ihany ary tsy ho diso isika amin'io satria amin'ny 10 ora rehefa avy eo. Manam-piresaka ary tompona sy tompo vavy. Seria leo be rivo baovao sy rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao aloha ampidino kely aloha ty fa tsy tafiditra tsara mihitsy iezaka i-connecta rehefa avy eo aloha zany dia am'izay mba mahazo sary ihany koa inareo avy ety amiko fa efa mandeha ny sary tompoko amin'ny page Facebook ny RDG afaka manaraka mivantana ny RDG amin'ny alalan'ny Facebook zany tsika zao mijery sary mihitsy dia ny fandarana rivotra arahanareo amin'ny RDG 96.6 FM RDG 96.6 FM amin'ny Facebook raha ohatra ka amin'ny YouTube koa mandeha raha ny tokony izy mandeha ihany koa ny YouTube amin'ny RDG FM 96.6 averiko indray mandeha raha YouTube RDG FM 96.6 le UHF sisa dia ny amin'ny télé afaka mijery afaka miheno mihaino télé fa tsy mijery
amin'ny canal 339 tena very le olona mihay no télé tompoko ianareo fa tsy mijery télé amin'ny alalan'ny canal plus de misy atao hoe radio de misy radio de ao amin'ny atao kely le radio iny de mivoaka eo chaîne be de be anisan'izany RDJ zay ty tsy manao an'izany ok radio zany fa tonga de misy an'izany tsy tonga de le 3 de le 9 de ao de tonga de ainy le zaza kely le izy le nazy manko ny tena fijeriny de 1 de 2 de 5 zay ny fijeriny zareo de misy zavatra be de be any ka raha ohatra ianareo te hieno le izy amin'ny alalan'ny radio tsotra am'izao de FM 96.6 na eto Antananarivo na any Mahajanga na any Toamasina indrindra na any Tsirabe ny resaka niainga teo dia nisy ny resaka hoe volyavitra naizana-tsany tsy fadinoitsika ny fizarana ny vatsitsinjo ny fizarana ny tosika fameno ary zao izy de lasa nivadika lasa resaka hoe sosialy mahoaka de toy ny resaka efa natao teo maly de tsara ihany ny manamarika fa samy hafa ny antsoina hoe vatsitsinjo sy ny tosika fameno ary ny sosialy mahoaka samy hafa reo aoka tsy afangaro na ny fikarakarana ny lisitra nireo olona reo satria ohatrany amin'ny ankapobeny ohatrany saika nisy olana kely daholo erana Antananarivo tamin'ny fizarana ny zavatra io misy olona milaza fa tokony ao anaty lista izahay fa tsy ao anaty lista misy olona milaza fa misy olona tsy tokony ao anaty lista de nampidirina ao anaty lista no ny lafiny no ny antony maro samy hafa tokantrano anankiray manana karaha pokotany anankiroa misy trango anankiray zao no tantarain'ny mpiaramiasa omaly ohatra misy tokantrano anankiray andraso misy trano anankiray misy tokantrano 3 ao mpiavan'ireo olona reo reto ray aman-dreniny misy zaza mbola madinika fa misy zaza efa lehibe manambady aman-janaka mipetraka ao am'zareo ihany koa de misy anankiroa ohatra zay ny zanaka zareo efa lehibe manambady mbola tsy manan-janaka mipetraka ao aminy koa fary zareo raha ny tokony ho izy misy soratra anarana eo anivon'ny fokotany tokony carnet 3 tokony carnet 3 satria tokantrano 3 samy hafa ry zareo fa rehefa handoa an'lay adidy zay tokony aloha anivon'ny fokotany aleonay carnet ray ihany ozy izy de carnet ray foana ny ainany hatram'izay no ny efa nanangasanga ty fahasahiranana ara-pahasalamana miseho am'izao fotoana zao ty de indro fa nitady hevitra zareo hanaovana carnet isaky ny tokantrano tsy fantatra zay fifanarahany tany anivon'ny fokotany tany hoe nisy adidy mbola tsy vita tsy maintsy nalova sa tsy manina satria ohatrany karazany hoe tokantrano vaovao vao ny oriny reto ka dia arakarak'izay ny fandoavan'izay adidinao fa nanangana tokantrano azy tampoka teo izy tamin'ny alalan'ny fakany carnet de rehefa tonga am'izay ny fizarana ny reto vatsitsinjo hoe tosika fameno hoe sy ny namany reto de mitaky ny anjarany reo olo reo zay mazava ho azy ara-dalàna mihitsy ny fitakiny ny anjarany saingy ny tsy mahara-dalàna azy misy afetsifetsena ihany le izy fa naninona izy ny tsy nandray anjara tamin'ny adidy teo anivon'ny fokotany hatram'izay fa carnet tokana ihany no niraisany izy mianakavy fa rehefa raikitra ny fizarana de nanangana carnet anankitelo tampoka am'izay izy any le misy afetsifetsena de be de be ny zavatra madinidinika akoatran'izany ny olona tompona andraikitra eo amin'ny fokotany zay mieritreritra fa hoe zay tiako atao no atao koa de manoratra zay olona teny soratanao izy misy koa hono olona hafa indray no tantara olona efa maty ao anatin'ny lisitra amin'ny fokotany eo efa maty fa tsy haiko hoe ahoana fomba nataon'le président fokotany ny fikafika satria am'ty ndray mitoraka ty de to ohatra ny ticket no nizaraina fa tsy le carnet no entina maka an'le izy fa carnet no entina maka ticket ao le izy de le ticket no entina maka an'lay sosialy mahoaka de ao am'le ticket ao no misy fikafika hafa zay nataon'zareo ka ny mampitaraina ny akabeazany olona de hoe maninona izy io no nizaraina tamin'ny alina misy amin'ny 20 hatramin'ny 20 alina amin'ny fizarana misy amin'ny 4 maraina amin'ny 3 maraina misy mizaran'le ticket any maromaro ny olona ihany ko ny tena zay teto Antananarivo tena nany faritra any amin'ny firenena maromaro zay nolona lovana tsy hita de zay daholo mampimenimena ny olona hoe fa maninona ny andro alina ny fizarana le ticket de eo nefany misy zavatra azo kany le izy nefany rehefa tena mijery an'le firenena iray iny tena betsaka nefany rehefa tena mijery le izy misy zavatra fahazahoana le izy satria zao raha ho zaraina amin'ny etoandro ay sakoroka tonga de mitena reo fa tena hady fizarana ticket io ady fa tsy hady miady combat tonga de ady io satria
satria ny olona rehetrarehetra samy tia azo ny tike daholo ary ny rehetrarehetra io misy olona tsy ponany amin'ny fokotany akory mandeha maheno hoe misy fizarana tike ry Antananarivo de lasa am'zay mikorompaka makany daholo mamorona ohatra ny teny Francis teo hoe mamorona karazana carnet mamorona karazana ina sy ny sisy io mandoa 50 000 olana ao anatin'le izy noho izany misy azo kany izy fa avy eo nefany hoe inona no manina raha tonga de aterina isaky tokantrano le tike isaky ny tokantrano zao de isaky ny trano ohatran'izao tsy fantatra président fokotany reto ny ora sery anatin'ny fokotany de aterina any lay tike fa tsy angonina makany fokotany fa eritreretinareo fa tena embouteillage ateraky ny fizarana tike fotsiny amin'ny ena sasany maraina ny fokotany manomorona arabe fokotany na tsy amorona arabe ary le intizy teo le birao fa ny olona mitangorona eo ny mibana lalana tanteraka mihitsy ary ny asasadalana de feno olona mijorojoro de izay le izy hoe azoko misy azoko le izy nefa misy tsy azoko ihany koa le izy nefa eo zany le hoe ny fokotany tokony manatitra isaky ny tokantrano efa misy fandaminana isaky ny komity ny fokotany ary misy raha ohatra ny 65 misy secteur mandeha mitety tanàna elakelan-trano any zareo de zay le théorie zay fa le pratique tsy zay le pratique tiany fa ao anatin'le fanoratana anarana no misy kitrano an-trano le izy kiantrano an-trano kiantrano an-trano ty eo am'le hoe aleo aterina isa tokantrano lay tike ohatrany tsy vitan'ny fokotany le izy vita ka raha tike kosa tokony ho vita ka tike vita fa le izy arany hoe ohatra nisy fanangonana olona raha hono hoe atsanana no zaraina le tike ohatra ny sasany io tsy any ambron fokotany le izy no zaraina fa maka toerana anankiray izy de ao anana zaraina tike ka zay na eno ihany hono zay na eno ihany hono no tonga anakale izy tany ny tiko hoe hono de tamina télévision zay natao interview no tantaraiko zany zany olona tena misy zany io eo am'le hono zay mihitsy mantsy le raha le te am'le firenena caractérie amin'ny anatery de hoe alina misy fanambarana fa ho avy ny filoha ny apitsy maraina de misy fikoropahana be teny am'le firenena isaky ny commune sy mifokotany sy ny sisa mihitsy hoe samy te azo an'le tike daholo ireo olona ireo sady samy te hiditra ao daholo misy ny olona nahazo tike fa tsy tafiditra tao tsy nahazo mihitsy de misy ny olona tsy nahazo tike fa rehefa tonga teo am'zay vao nahazo tike tafiditra tao ka zany hoe am'le fandaminana milafiny rehetra mihitsy zany mila tokony misy jerena be de be ao anatin'le zay de zay no zavatra mitranga zany mikapobeny aloha de zay zavatra hita de tantaraina anareo eto amin'ny fandarana rivotra zay zao maje sy Larissa atoandro azavatoza adanaray anaovana baba rehefa mivoaka moa sary de tsy hita de tombony aloha mihoatra ame tsy mivoaka satria za ihany io za ihany io allo zao tsy mivoaka ny sary ato mety io de za ihany io zay mahatsaratsara raha misy lumière télé caméra alefa TDJ ihany za mifaniriny zany ho iteo tranahy zay manifidika mafy mihitsy ny resaka télé moa zany raha zany koa fa mbola miresaka am'ireo télé namana ihany fa tsy maintsy isy ihany ny fandarana tsy hoatsy ho velomina anaovana an'izay ohatra ny resaka hoe cinéma am'izao moa zany cinéma misy mivoaka ihany rehefa tena mijery ny film sy ny fandarana ohatra nareo amin'ireo télé samihafa moa tsara ny ataontsika ny fitaovana efa tsara fa ny filinina mila mijery an'ireo fandarana ivelany sy ny sisa voly avitra sy ny biby sy ny sisa ny anazy aloha zany manao boni ohatra zao satria ny voloko efa volo avitra io zany hoe ny maniry andavanandro efa naniry de efa tsy tapaka le izy zany tsy miotazana efa maniry ny ambony zany ao io zany ilay efa somamsamby ny sisiny io ny atao hoe volo avitra de resaka ny volo avitra ihany tokoa moa tsika teo satria ny faniry ny zavaboary mamono tahaka ny coronavirus de ohatra ny zavaboary le izy maniry de apetraka ihany le fanontaniana am'le isandry zareo coronavirus hoe miaraka maromaro 5,000 sy ohatran'izany satria hitanareo ihany fa rehefa natao ny vaccine ohatran'le any Allemagne sa ny Angleterre sa ny Russie de misy olona volontaire zany de tonga de trobarana an'le andefasana an'le aretina vaovao zay iady amin'ny coronavirus le olona jerena ny fihetsiny ka rehefa tafiditra ao aminy de io no miady am'le coronavirus rehefa aveo zay moa ny atao vaccine zany mamboly an'le aretina
fa alohan'ny ambolena ny manam-pahaizana tokony mahafantatra hoe miaraka tsy firifiry mory zareo rehefa mandeha ahafahana mandinika an'le hoe raha eny amin'ny tany zany ianao ka manitsaka de diovina ny faladia kiraro fa rehefa eny ambany angary zareo mety afaka hiakatra raha ohatra tena misy ny fitandremana zany satria iverenana ihany le hoe kasibosy fa ny kasibosy zany efa mipetraka iny rehefa betsaka manaraka fa ny kasin-davatra hafa zany ohatry ny ahoana ny akanjo mifampikasika raha ohatra zany ianao maka famerim-bola de misy ny manadio misy ny tsy manadio raha ohatra ianao zany mamoa varavarana anankiray ny ao amin'ny zavatra majinika tena faran'izay majinika mety ho adino zany ao anatin'ilay fitandremana izy zany zao ny tena mandeha rehefa tena ataony fandiniana amin'le fifindrana misy moa ny fanamariana tamin'ny omaly amin'ny olona be dia be amin'ny fizarana sy ny sisa fanamariana tompoko le izy fanamariana mpitiavana hoe rehefa tena ataony fitandremana maro samihafa de rehefa misy mitangorona hafa zany de manjary tohina ihany ny sasany hoe ao anatin'ny fandaminana ve azo atao ny mampitovy ny olona rehetra ao anatin'ny atao hoe geste barrière fa le alain barrière le izy moa tsy da be ny any ny kisarisary efa miverina moa zany fa de io le papa misaotra raha lany ty de mba atsona indray de mandefa message ok tiako be mihitsy zany any zany fa eo ihany koa le mahakasika an'le tosika fameno aloha zany hevitra ihany moa zany apita hoe ny zavatra azo atao koa ny de ampiny fanjakana ny ahoana moa zany ny tenana zany subventionnena ny vidin'entana rehetra satria misy tsy mahazo tsiny ho an'ireo mahazo zany de efa mahazo izy de efa zava-dehibe aloha zany zay fa eo ihany koa rehefa samy mijery le social-baoaka any satria zay monko le tanjona anatin'le izy hoe jerena social-baoaka subventionnena ny vidin'entana rehetra de rehefa subventionné de midina ny vidiny de rehefa midina ny vidiny de misy karazana olona zay tsy mahazo an'le tosika afaka manana fahafahana mividy an'le satria efa ny rehetra ho any hotratra n'ilay fahasiarana am'izao fotoana zao fa tsy hoe ianona rery de subventionné le izy midina vidin'entana de afaka manao anona daholo tsika am'izay afaka manjifa amin'ny vidiny ambany de mahazo tombony daholo itsika menakavy fa eo zay fa anisany tena ngamba tsy maintsy le tsena pokotany ihany no afaka le tsena misokatra eny amin'ny fokotany hoe afaka mividy vary mividy menaka fa raha hoe ny épicerie samy manana ny subventionné vidin'entana ka vao miainga avy any am-poto mihitsy de fa hoe ireto ny vidin'entana reto de ampidinina zao tsy maintsy vidina eny amin'ny mpaminjara de iny rehefa midina zany hoe lanina ve aloha zany le entana efa teo aloha sa hoe misy fifanarahana atao amin'ny fanjakana de misy fifanarahana atao ka atao fifanarahana hoe ampidino ty reto avy tokony ampidinina reo satria zao no antony de atao le izy fa eo zay fa anisan'ny zara tena asako resako fa omaly moa zany fa noho ny antony ara-pitaterana dia tonga ihany aho dia ny resaka moto raha nandeha ny mifangatahana hoe ekeo tompoko fanaovana double dia tanteraka moa izy zany faly tokony tena satria tanteraka le izy fa eo am'izay no fangatahana ndray zany zao tsy haiko hoe amin'ny fotoana inona sy ahoana ny naovana azy tapitra confinement ve sa am'izao confinement zao ve sa ahoana ny fitondrana moto dia tokony asiana permis tsy maintsy rehefa moto misy vitesse zay fa raha moto 50cc tsisy vitesse tsy mila permis ka eo am'izay manko le tiako atongavana amin'izy be de be ny olona manao infraction amin'ny resaka circulation amin'ny mpitondra moto zay ny fandefasana ny resaka clignotant iny fotsiny ny fanajana ny iza ny règle de prioritaire ny dépassement sy ny sisa fa rehefa tena mandeha ianao ary anisany matibetsaka ny accident am'izao fotoana zao de i moto io anisany ary indrindra ireo tsy ampitaona indrindra ireo tanora tsy ampitaona no tena anisany miteraka ny loza io fa tsy de misy loatra ny olona 7 taona 5 taona midona na manao accident fa eo amin'ny 20 taona eo daholo eo zay fa le fahaizana n'le lalàna n'le fifamovozana mihitsy ny fahamatorana sy fahamatorana mitondra n'lay le moto mihitsy ny tena olana satria rehefa mandeha le tanoranora fanahy dia manao dépassement zareo za tompoko de fantareo za tsy mahay mandeha mafy satria moto koa moa kelena kely dia manao dépassement zareo mandeha mafy be tonga ho aloha izy misy tomobile mandeha mafy be koa avy any satria malalaka le fily anankiray anaovany dépassement iny zany ka tsy gago tsika raha misy manao dépassement izy fa tsy mandeha mihitsy nefa le izy ny anankiray tio zany dépassement droite ny olona ny fijerena ny olona ihany koa mila tezaina hoe ny fa mipitina reo
satria ny moto be dia be amin'izao fotoana izao sady reny ary reny sady misy akavia misy akavanana ka rehefa miampita ianareo aza mijery an'ileo satria ity satria za miampita avy aty katrina embouteillage dia ambadika automobile dia mijery miakavanana fotsiny fa jereo ihany koa ny akavia ianareo fa io moto io amin'ny fotoana soratsy ampozina izy mipory avy mikika mbola sendra zay varavarana katrena misokatra tamiko zay tody ao no fantatrao tatareko ara nanjoana tam'le varavarana misokatra ataona zavatra mampalahelo ny misy olona zany tsy hoe mifamaly tamiko izy fa biresaka tsotra de teneniko izy satria izy menimenina de hoe za taminazy hoe raha misia rehefa olona 5 no mijoro eo amin'ny passage de priorité izy zay ataovy atsaina fa raha latsaky ny 5 ny olona koa tezaina am'izany raha latsaky ny 5 ianao ny eo de arakaraky ny toe-posy ny toe-panahin'ilay mpitondra fiarakodia no manome anao fa rehefa 5 tsy mihoatra ianao ny eo de priorité ianao ka diso le olona raha vao miseho mandonanao fa ny moto tsy te alala zany ary tokony mitangorongorona reo 5 reo fa tsy miparitaka na enimpolo ary ianao ny eo ka de mandeha andro ary ahita loza de zavatra antranga zany tetsy amin'ny tsena pochard ny anaran'izy io ho anareo zy mieno POCHAR tsy fantatro misy tena D pochard io fa aza amy style be ary le hôpitaly ery amy Gérard Elobic et Robic anarany Girard et Robic anaran'olona samy hafa be de be koa ny olona mitaraina am'izao confirma zao amitenena amy radio izy de ity pochard tia de efa elany teo pochoir efa lasa pochoir izy zao any ary de amy style mihitsy ianao miteny hoe ao amy pochoir zay no mivarotra tsy pochoir zany io le tsy manininy tia fa pochard io teo ara no nitranga ny tantara azavao maininina Niainga izay sy edo avy aty amin'ny firaisana voalohany mahay le tsela indro fa nijanona tampoko le 4 taxi teo aloha dia tenitra ny biby niditra aloha ny publicité Afinaritra indray ty arivarivo ty efa vonina tsara ve ny goûté efa bare daholo miandry topy amin'ny 4 ora sisa de raikitra ny tantara mitoy fa ny session amin'ny Novegas sady efa misy tantara mitoy vaovao roa indray o inona raina ohatr'izay za zao miandry tanamania mihitsy de misy an'le kobay koa ty safelika ary sabany lava maharaka raha mifiry avy ireo mandeha tapitra ny farakely de mandeha ny tanamania amin'ny 5 latsaka folo de avy eo tonga de tafa amin'ny 9 latsaka fahatelony de amin'ny 9 sasany kobay afany ty raharaha ty lay foana ny fa naram-potoana miaraka amin'ny Novegas ary makaterana amin'izay fa raikitra ny tantara Novegas tantara gasy mitoy zato isanjato Vaovao ny taona, vaovao ihany koa ny vokatra atolotra kiraro skapa aigle d'or noforon'ny Eva styliste feno talenta kiraro skapa manaraka ny toetrandro miavaka ao tsara ohatranao ihany na ny vavy na ny lahy na ny lehibe na ny ankizy dia samy manana ny styleny tonga vaingana eny amin'ny magasin aigle d'or rehetra raha te ho gasy stylé ianao Aigle d'or miaraka amiko isanandro RDJ am Sivy Maraina. Tsodrivotra! Tsodrivotra! Dono teo ambonin'ilay moto ary rehefa nandrosa izay de nijanona tampoka le 4L de niala nakato kavanana satria taony nalalaka be le 4L io mijanona ampovoana arabe tsy fantatra hoe noho ny antony misy inona avy ao aloha satria ampovoana arabe mihitsy izy mijana satria iny am pochard andeha nandrefana ho any tamin'iny iny taxi izy io rehefa niala nakato kavanana indray zay mianaka nosokafa le raha mato tampoka le varavarana leke potika ny vaky ny lohan'le moto eo amin'ny akavia eo zay hitanareo rehetra malalana eny hoe nanino ty lohan'ny moto nanao raha ty misy vaky eo nivoaka avany raha moto lehibe
taitra le chauffeur mivoaka rangahy fantotrantitra andoha andeha papaozy izy le ro fiaroa reo potipotika tapitapopotipotika an'le lohana moto reo de andoha andeha fireo ve no anaovanao gidragidra eto tsy gidragidra zany anty fa de hoe andoha assurance pata ty tsy mety ny nataondro zareo satria adidiny ny mpamily no milaza foana na mpamily Serginot io na mpamily Razaferson Francis io na mpamily Honoraire Solomaify io ny milaza amin'le olona ivoaka hoe jereo sao misy tomobile any indrindra moa fa vato amin'ny akavia zay isin'ny fiara mandeha misongona an'le mpijanona fa na ivoaka akavanana raha ny ankizy de teneny foana hoe jereo aloha any erina sao de misy moto na bisikilety zay mandeha any erina any fa zany ny zava-misy ary eto Antananarivo any Toamasina ireto lehibe na faritra taloha rehetrarehetra reto chef lieu de province taloha rehetrarehetra reto de efa hitrangany zany seho zany am'izao fotoana zao zany hoe mijanona ny fiara ka mbola misy malaladalaka ao amin'ny akavanan'ny fiara ao de idiran'ny bisikilety sy idiran'ny moto no ambadika ao noho izany izy reny any ko de efa manantena fa andray irewaka mifretaka any amin'ny tavany any hay ozy izy larizano tongilana misy rewaka mifretaka be makany aminao rehefa misisika makany amin'ny akavanana any ianao fangariny ihany fa mandeha taxi brosy koa ne mbola tratran'izany keo aza manarakaraka taxi brosy avy any amin'ny rensety any atsimotsimo any ka hoe amin'ny atsimon-drano iny ianao de narakaraka taxi brosy misy migoby satapoka zay le avao anatiny ao fa eny amparabisy le bandy le tona taxi brosy eny de tsy efa laon'ny lalana ve le sa ahoana de raha ohatra la manaraka anazy avorina gafy ny landa indray tsy migafy ahoana izy fatany hoe misy lavaka izy fa tsy any aloha le lalana fa rehefa aveo hoe dingan'ny tapoka lavaka ianao tonga de blogodao fandeha moto no tena tratran'ireny matetika ary angay voasambana mihitsy ny aho nandeha taxi brosy Tagnambositra ho aty Antananarivo teo Atsirabe de nandoha ny chauffeur anay tena tsasalama voan'ny grippe voan'ny tazo zany zena bandoa azy fa izy normalement izy andoha zany normalement zany ny mpampiasa lalana rehetra zany tokony manana permis daholo hatrambo bisikileta ane zany tokony ka na mpampiasa bisikileta tokony manana permis ny bajaty sy ny posy ho an'ny Toamasina ohatra de nisy fotoana ampiofanina ao amin'ny commune daholo amin'ny lamairie de omena karazana certificat kely izy ohatrany hoe karazan-drazana permis de conduire iny zany capacité kokoa zany le izy amena karazana hoe certificat anankiray mba hoe capaciténa hoe afaka mitondra n'ity zavatra mandehandeha anao satria bisikileta masy de zao mbola misy mitataka hevitra ihany le dimy priorité de tsy haiko zany na le auto école ny anarantsika taloha no diso na ny am'zao raha vao olona ho nanankiray tsisy zany tsy zany tsy zany le izy manontania anao moniteur le olona le miresaka ato arakaraka le moniteur firy posy antaniny mpampianatra auto école fa zay le fandehany raha ohatra ka misy olona ray ao tsy maika ilay mpitondra fiara de raha am'zao ny mbola hiady hevitra eo firy nareo janona kely firy monareo ay eny ndavare janona ihany mbola zany zao fa sy nareo ka lasa mandeha bisikileta raha ny fahazarana raha vao mahita passage ianao de tokony no miralantira kosa zay tokony ho izy satria misy zazakely nitsirika eo na rehefa mandalo tanàna ho an'ny lalam-pirenena ihany keo aza mandeha mafy ary mba mailomailo zany aloha ny tokony ho izy ary eo atsiafa bositra ho an'zay mahita n'le toerana antsina hoe antsiafa bositra eo amin'ny lalam-pirenena fahaefatra ary de alohan'ny ahatongavana atsiafa bositra rehefa avy any Mahajanga de misy lalana mitsotsoroka be zay de misy soratra eo misy banderole nataon'ny fokon'olona mihitsy mba moramora mba mandehana mora fa aza vonoina ny zanakay misy soratra zay teo aloha miditra tanàna tsy to de efa misy casseur satria efa maromaro tsy misy casseur teo ka misy casseur teo atsiafa bositra
fa tena nisy banderole natao fokon'olona mihitsy ao ampovoan'ny arabe ambony le izy hoe mandehana mora fa aza vonoina ny zanakay sy biby fiompinay satria mapita fatosony biby aloha ny akoho e fa resaka satria ny akoho ane raha ny tokony izy tokony tsy andehany amin'ny arabe eny fa miteraka loza-piarako dia reny akoho reny ny lohany rehefa kelikely biby voajanahary izy tsy de maninona ihany fa rehefa miala avy eo vohiparara avy eo alaka misy namboimande ho an'ny vohiparara mandalo ny parka national ny ranomafana tompoko de ao anatiny ao misy ala de misy biby miapita ny arabe io biby dia zay misoratra hoe aza vonoina ny biby aza itsahina ny biby zay hitanao mandalo eny satria taloha tany hoany amin'ny 30 taona lasa tany hoany mbola misy gidro miapita eo fa tato ato izy ohatrany tsy nahita intsony na biby lava na biby fohy izy teo tanala hitanareo eo de tsy tokony itsahana eo amin'ny arabe tiako tena an'io tsy tokony itsahana fa raha ohatra ka tanala le ty tanala miapita koa tsisy ihany fa ny an'ray tanala le teneny teo ny akoho rehefa miapita kosa tena manana zo ihany ianao anitsaka an'le akoho satria ny akoho ane ka tsy hainao zay eny izy hoe andeha gauche andeha droite io rehefa vonarabe hoe oaizy ty akoho ty zao fandehan'ny akoho efa nahita akoho voahitsaka vela voahitsaka tonga de mipitika ny arana tonga de amparabrisy ny akoho de zao raha ohatra mahita akoho ianao ka miainy menoeno izy jereo aloha le tale sady mandeha moa zany zany anaty sekontra vitsy hoe aiza ny trano ka raha ohatra ka aty ny trano aty amin'ny akavananao ka mahita koa ianao ny amin'ny akavianao ary arakaraka tsy mazakazaka makao am'le trano izy arakaraka n'le ty ny akoho raha mandeha tokana izy mbola azoazonao jerena ty misy fa raha akoho lahy manenjika akoho vavy izy eo ampovoan'ny arabe eo tena ela mieritreritra hoe afaty azy io emotsy marina mafy le akoho vavy ihany no enjeny reto ary ty misy tantara ary le akoho lahy rehefa tena tsy voza izy na tonga de miakatra manidina eny ambony izy ianao mieritreritra hoe akoho tokony ambany zany no itsahana fa izy matetika ny akoho rehefa amina azakazaka ohatran'iny eny amparabrisy no midona miakatra ambony izy miteny izy amin'iny miteny izy amin'iny zay mihitsy zay misy akoho zany misy akoho hitanao iry miakavy marary vavony akoho io smekta de eo izy de ohatrany verina kely nakany izy nakany amin'ny akavanana de efa mifraine ianao de enao any niala nakaty amin'ny akavy satria tsisy dalam-pirenena moa iny ny verina tampoka nakarizy hoe alaka le fanafody angambo izy am'le akoho marary vavony maty le akoho tsisy hevitra diso fanantenana izy de aloha namonjy zany hoe reny akoho reny aleoleo lavitra mahita gisa satria ny gisa rehefa mandeha iny izy tsy miembotra zany ny gisa sy ny gana toizany izy any mandeha any tonga de fantatra hoe makany iny andraso izy hiapita ny arabe fa raha ny akoho izy tsy hainao hiapita sy apita zany efa niteraka sainany akoho iny angena tonga anazy loe sy nandro ny andro zoma zay mihitsy ndraindray kenkenina be ny akoho eo am'le fiampitana arabe de zao le izy aleo mahitsaka akoho mandona alika to zay manao lozam-pifamovozana goavana aza miala akoho fanisaka akoho lefa niteny Francis Telema mandeha amin'iny lalan'ny Ramafana iny de misy plaque roa kilometatra eo ngambany de misy plaque milaza foana hoe aza izy vonoina amin'ny biby aza itsahana amin'ny biby fa tena rehefa mandeha any am'le parka tokoa satria misy circuit be de be ao anatin'ny ranomafana ao misy circuit court de misy circuit lent de misy circuit farak'izay circuit lent de court circuit aty antrano rehefa tena mandeha any anatin'le toerana tokoa ianao de hitanao hoe ireo karazana biby zay mbola voatahiry mbola sauvage mbola dia ao am'le toerana ao zany fa de mahafinaritra ao Tanitako fosa. Azafady Jojonina. Tanalaly izy teo fa tsy tanala. Zay moa nampotona be afaka nivezivezy be fa tsy maintsy mandeha mandeha. Fosa hitako ne bandy mijorojoro ery. Cryptoproctaferox misy fosa. Fosa. Zany tadidiko Za vao teo nahita. Cryptoproctaferox rena raha fosa. Io no mba hany fehezantsika gasy. Cryptoprostate na raha. Anisy cryptoproctas crocostos. Crocostos be de be. Fosa tatabatra. Anozina anio fosa ny fosa lesiny mba fa iny anaty paosiny iny fosa ny fosa no mba hany felidetsika gasy tatarao letsy
tokony sao de hitendray la mahay le ny rehefa mba misy an'ireny tigre reny any andafy any mba tatarao anay hoe iny moa le tsy ny tantara iny le fandarana tamin'ny radio iny misy fandarana tamin'ny radio zay tatarao anay tatarao anay Félidé inona atao hoe Félidé ny Félidé ny saka zao Félidé ohatray fa tsy gasy fa zavatra avy any an-dafy any ny saka no piompiana teto amintsika teto na de le saka ahoana nefa misy hoe saka vazaha de le saka ka io ve tsy ohatran'ny alika ihany ohatran'ny alika gasy sy ny alika vazaha ihany saka irika za tena mitena liza manomboka zao za mitentena zany saka bilo zany tsony saka irika zany saka biatoto izy hoe saka be saina zay tena izy fa ny fosa zany tsisy akoatran'io zany mahay fosa zany fosa zany ny biby tsisy mitovy aminy eto amintsika fa tsy ny Félidé atsika akoatra sakany an-trano akoatra ny sakany an-trano zany iny mba Félidé tsika zany akoatra ny reto ry jaboady sy ny namany reto nge ka tsy de tena izy loatra tsy Félidé jaby am'zany zao fa biby hafa reny ry jaboady inona te moa ny anarany jaboady moa le aza ny jaboady na ny le jaboady le ty ngatsy le fosa ihany jaboady fosa ngeza mahay le tsy lesany fosa ngeza zay le maka tsy mba zaza nana tsy mazaza fa misy ao misy jaboady ao misy jaboady ao maimbo raha ny tokony izy ary tsy azo teneny eto amin'ity radio ty ny anarany jaboady ao Atiliara sy any faritra ny roa ihany tonga de teny ratsy be mihitsy ao an'ny fitenin'ny olona ty aloha imonja jaune za imonja jaune za efa niteny tamin'ny radio mihitsy ny mahamena tsy tianara jaboady ty misy ny faritra atsimo zany zany zavatra raha Madagasikara misy jaboady avokoa mainty fotsy ny rambony jaboady ary izy de mpihinana akoho mpihinana an'ireo zavatra opiopina ireo ary ny jaboady dia maimbo rehefa mandalo any tokotany any izy de fantatry ny ao an-trano hoe misy jaboady mandalo zany misy fofona izy ny frantsay moa ohatra miteny azy hoe putois fa ohatrany hafahafa ny fofona tsy ohatrany tsy tena mitovy ny tarehina putois sy ny jaboady fa karazany zavatra anankiray ihany reo de misy fofona zay le izy ary fantatry ny biby rehetrarehetra ihany koa rehefa andalo ny jaboady hoe zay misy fofona jaboady de mitsaotsaoka izy ary izy anisany enjehan'ny alika ihany koa izy fa na izany ary izy enjehan'ny alika mihitsy no mamoaka ny fofony io mampitsaoka an'le alika fananiny atao zany le famoaham-pofona aminy iarovany tenany sady famaritany territoirany koa iny hoe anaty raha misy le dessin animé reky de tsika ino le dessin animé le misy an'le mamoaka ny fofony am'le liky koa misy mamoaka an'le fofony izy mba iarovany tena zany Jeanora teneny le Jeanora mamoa fofona am'zay am'zay miaro ny tenanao putois le izy fa tsy putain putain tsisy fofona misy an'reny za ndray mieritreritra fa rehefa dinihina ny amahateny gasy an'ireo teny anankiroa reo raha ihany ny fototeny ny putois sy ny putain raha ihany fototeny reo tena marina satria moa zany de tin fa sao de mba toa ihany le izy ranao izany ka tsy ino moa lahy teny aviany resaky fa resaky voly avitra zay nresantsika lavalava ihany teo tamin'ny voalohany teo nresaka ihany koa tsika ny fitsinjarana nyreto vatsitsinjo sosialim-bahoaka tosika fameno zay tokony mbola hotohizana ihany resaka ihany koa tsika ny coronavirus zay mahafaty olona efatra ny maty omaly efatra no ndosiny aretina coronavirus omaly ndosiny fahafatesana zafady tamin'iny andro omaly iny ary am'izao de mbola fantarina ihany mbola fampafantarina atsika fa mbola Antananarivo Analamanga ny tena ivony ty aretina ity aloha efa manambara ireo olona mpitsabo sy olon-tsotra ao Toamasina fa efa mba mihena kosa ny trangana coronavirus hita eo amin'ny fiainana andavanandro tsy ao amin'ny lafiny ara-mpanjakana izany fanambarako zany tsy fanambarana nataon'ny CCO zany fa olon-tsotra no mifampiantso amin'ny tena any Toamasina fa efa mba nihena kosa ny ao Toamasina na nisany olona tsaboina any amin'ny hôpitaly izany na nisany olona manana n'ilay symptôme hoe tsy maheno fofony tsy maheno tsirokaniny efa nihena ihany kosa way ay moa ty zany efa katokotry zao ke de mikatona hatramin'le saroka ke efa mihena ihany kosa le nisan'ny olona zay mitondra zay otrika aretina zay na izanaty zany tsy mbola azo eritreretina hoatoato ny fifaranan'izy io fa miteny mihitsy nyreo manam-pahaizana fa hoe ny lehibe ny OMS zao iza teo moa ny anarandrangah iny
Todros boka hailesile misy anarana fafa zay izy ny teniny lehiben'ny OMS fa mbola eritreretana ho amam-polo taonany no iraiketany ty aretiny ty eto ambonin'ny tany noho izany aoka isika rehetrarehetra mba samy mailo daholo aoka mba samy hitandrina daholo anaraka ny Francis zavatra otrany hoe tsikaritra vitsikely ohatra za zao mbola tsy nahita olona hoe efa vody ny firenena fondray hoe olona manodidina anazy zany otrany hoe indray mandeha iny ihany le izy de zay za mahafantatra olona telo mihitsy de raha otrany hoe tsy mahay mifofona sy tsy mahay tsirokana zany ianao de miverina otrany iny koa le sara karany satria me malefaka koa nge le hery fiarovanao rehefa nasiny ray mandeha zay ianao e zao le fanazavana lisy tapitra le 13 androny de le déclarena hoe sitrana de efa déclarena sitrana izy a de tsika teto le fa miteny foana hoe sitrana ianao fa manaova ianao fiboana ihany na ataotsika hoe inona moa zany convalescence fa zareo ny andro roa andro tonga de verina ny asa de mafana ny andro mafana le atoandro de manao zavatra mangatsika tena tsy tian'io zavatra io verena ndray maso Ghebreyesus Tedros Ghebreyesus zay narana Ghebreyesus saka be zany Ghebreyesus ny nahatonga ny bibidy be matina ny tatiana ny tany Australie sy ohatr'izany de ny olona tsotra tsy mahazo nandeha teo fa ny siantifika andeha karakara le izy kary le rony rehefa mandeha amin'ny lalana tsy maintsy le anarana siantifika no teneniny de na le chauffeur raha tena tsy tazy atao satria le bandy miteny attention io misy crypto ferox teto voadona efa voadona izy voelana izy mitenenina taloha raha misy tirahanao zao kangoro izy mora tenenina crypto ferox de mbola misy diplodocus koa eo arina mandeha miantana voadona daholo zay nahatonga ny biby maty daholo satria tsy mety ho voatonona zay nahatonga ny gasy namorona ny fosy satria tena raha voakrepiteo de tena na ny zavamaniry ary na ny zavamaniry koa misy anarany fa tsy fantatra ny anamo zao raha
de tia ny fandravonana zay resaka zay za tsy miteny hoe maivana kosa ianao ka za tsy miteny zany satria misy zavatra tsy teneniko eto fa saingy kosa anjaran'ny rehetrarehetra no mieritreritra hoe zao ny zavatra tiako tenenina rehefa misy zavatra somary ankolaka lazana azy eto eo ihany koa dia lasa miteraka ady fianakaviana ny antony anankiray mahatonga ny olona hifamaly am'le izy tsy mifamaly ara-teknika am'le izy izy hoe mahomby ara-siantifika fa ara-politika ny fandraisany an'ilay CVO de zany mahay zany mahay anio ny satria ry zareo taty sy tofileana ara-politika ry zareo taty sy tato miaty misotro ato tsy misotro afaka sianatra teneniko an'olo rehefa te hisotro de misotro rehefa tsy hisotro de aza misotro de zay no comment aza asiana commentaire rehefa hisotro ianao de misotro ianao raha ohatra ka misotro ianao de teneny de mahatsara zany rehefa hikatsisotro de teneny mahatsara zany tsy nretrarehetra tsy nretrarehetra be olona mahay tsara ny zava-misy any fa na asisika ihany le CVO de asisika any facture iny le CVO zany facture fony io fa tsisy hoe omena fotsiny zany misy facture any misy facture mipetraka foana any hoe ny fidiarana CVO ary facture avec marge zany facture ary nanambara mihitsy nanao hoe ilay dokotera le niteneniny lazay maty sao maly hoe mieritreritra ny olona akoatra zany misy fitsehoana zay efa miseho efa voalazantsika rehetrarehetra reny fa misy ary ny tena betsaka ozy izy voatenenina le olona hoe coronavirus mahavoanao tonga moralin'le olona ary tonga de mitomany migogogogo ary misy tena mila amony tena mihitsy hoe coronavirus voalohany tsisy hoe JB mifacture JB moa zany zao izy satria ronono chocolat koa moa zany tsy maintsy manao azy